Ao anatin'ny laharam-pahamehana ho an'ny vondrona Star ny tontolon'ny fanabeazana ny tondra fanohanana ireo mpianatra tetsy amin'ny lycée moderne Ampefiloha tetsy amin'ny LMA ity vondrona ity ary tombony ho an'ireo mpianatra rehetra mifandimby ao anatin'izany sekoly izany ny fisina fanohanana tahaka izao. Nanolotra W sy seza mitetina 10 tapitrisa ariary ny sekoly lycée moderne Ampefiloha na LMA ny vondrona Star. Akizy efa ho maheriny hitelo arivo no isitraka izany fitaovana izany ao amin'ity sekoly ity araka ny fantatra nandritra ny lanonam-panolorana ireo W sy seza. Nivoatra nandritra ny fotoana fananangana laboratoire de langue sy efitrano informatika tokoa ny LMA tamin'ny taona 2024 taona nakalazana ny 20 taonany kanefa tsy mbola vita fampitaovana izany fotodrafitra izany. Any aminareo zay Madame l'USG dia tsy natosika eo ivotanana fa niraisinao tsara dia nomenareo an'ireto fitaovana tsara tarehy reto satria araka rehefa nazavaina taminao hoe mpianatra any amin'ny telo marivo mahery isan-taona no isitraka an'ireo zavatra ireo dia tsy misalasala ianao nanoana ny antso mba ho fanasoavana ny kalitao-mpampianarana ny zaza malagasy koa dia mankasitraka indrindra tompoko tafiditra ao anatin'ny fandraisana andraikitra araka ny laharam-pahamehana voizin'ny vondrona Star izao fanomezana fitaovana ny sekoly izao. Anio dia tonga eto izahay avy amin'ny groupe Star manolotra ireo seza sy latabatra fianarana ireto. Entina fitaovana ireo fotodrasa vita ireo ka ahafahanareo mpianatra miatrika fianarana anaty tontolo zarizary. Hatramin'izay 20 taona nisian'izay dia ny LMA irery no isan'ireo sekoly efa namoaka mpanalabaka amanarivony. Isan'ireo lycée lehibe indrindra eto an-drenivohitra ihany koa izy amin'ireo efitrano fianarana misy 520, mpanabe sy mpampianatra 200 sy 300 ary mpianatra misy 770 sy 3 arivo.